ny fotsika ozy isika de manangona mora manangona kely. Ina ihany koa mitady ameny ny fotsika, ny avinavina de mitady ameny ny fotsika. Zay indray no arahantsika ao anatin'ity vidéo ity manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany aorianan'ny générique. Tahin'Andriamanitra manokana tompoko ohabolana toko fahenina amby folo ny andinin'ny fahavalo amby folo. Ny avinavina mialohan'ny fahasimbana. Amin'ny teny frantsay izy hoe l'orgueil avant la chute. Ny avinavina de tsy maintsy fampitehana ny ao ambadika. Noho izany tandremo ny fonao tsy hanangona avinavina. Inona le avinavina angon'ny fotsika? Rehefa mba manao zavatra kely ka naomby de hoe zany navitan'io, za grand, za mahay, zany nianatra matoa ohatr'izao, matoa za nahazo vola de nieriko zany. Avinavina zany tompoko. Fa manomboka androany rehefa manao zavatra ka naomby na vokatra ambola eo am-ponao mihitsy hoe fahasoavan'Andriamanitra nampahomby aho. Noho izany raha mandalo fahombiazana, raha mandalo fetezam-piainana isika, tsy herintsika io, tsy fahaizantsika io, tsy hoe kapabla noho ny hafa isika, fa fahasoavan'Andriamanitra io. Manomboka androany zany amboly ianao avokatra, ivarotra ianao alafo, ahazo tombony, ninina asa sy fandrarana ataonao tena hety tsara, de apetrao am-ponao hoe tsy heriko io, tsy fahaizako io, fa fahasoavan'Andriamanitra. Ndray andro tao amin'ny Baiboly nisy lehilahy anankiray zay mpamboly. Rehefa namboly izy de nisy vokatra be nanana grenier izy, de tsy omby tsony le trano de nravany le trano de natao ngeza be. Rehefa vita amin'izay le trano de nangoniny tao amin'izay ny vokatra. De ozy izy hoe inona tsony ny ilaivako an'Andriamanitra fa efa manana hanina hoaniko mandritra ny taona aoka akaina tsara ianao ry fanahiko. De ozy izy Andriamanitra, ry adala, anio alina de esorina aminao ny ainao. Ninina mety fahombiazantsika, ninina mety fahavokarana amin'ny fiainantsika, tsy herintsika zany fa fahasoavan'Andriamanitra. Noho izany tandremo ny fotsika mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Manomboka androany esory ao anatiny fo hoe te hisongadina irery, fa aorianan'izao fampianaran'izao hanomboka hiakatra ny fiainanao de rehefa miakatra ianao de mitadiava olona ray na roa hiakatra miaraka aminao, fa tsy hoe hiakatra ianao de anambany ny hafa na nindrinindry ny hafa. Hivavaka tsika Tompo Andriamanitra, misaotra anao zay fa ampianarinao, ampio ny fonay tsy hanangona avinavina, fa zay rehetra eo am-pelantananay de avy aminao, zay rehetra fahombiazana sy fahavokarana eo aminay de fahasoavana avy aminao zany. Ity herinandro ity de herinandro-pahasoavana ho an'ny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. De misaotra anao nanaraka amin'ny vidéo hatramin'ny farany Mame fotoana antsika amin'ny enen'io toy izao indray Raha nafinaritra anao ny vidéo de aza misalasala, milike sy micommente sy mipartager de manasa anao isaboana hatramin'ny page. Veloma tompoko.